Monsieur Chagot, izy anao anisan'ny miaraka taminay hatrany voalohany nikarakaraty opération biosity ka mataka ankehitriny ramatoa ataonay kasiko ato ny club Analamanga Exemple Club. Fiaramasy ireo ary tena mitokavokatsy tokoa. Eo amin'ny fampandehanana dia zavatra nahafaly anay tamin'ity tezanay titiany dia ny fijoroany ministeran'ny pony zava-dehibe io ramatoa satria taloha tsy tamin'ny efa tamin'ny taona efa nisy ministeram-pony io fa nifoanana no miantony zay tsy fantatra io nifoanana fa nasa service tao ministère en santé am'izao tetezan'izao dia mijoro zay izy dia isorana ny firoa zany satria ho an'ny olona marobe olo-pirenena marobe na tsy izay eto fotsiny fa manerana ny Madagasikara dia marika zava-dehibe zany ny fampanderana fampandrosoana ny pirenena ka dia fisaorana ny tolosanao fisaorana ny tonga filoana fisaorana amin'ny manam-pahareto dia tena tiana atao ampahafantarina anao fa angamba zay no ampangovangony tsara batianay ohatrany fantatrao amin'ny tony akany tonga dia fisaorana sy fankasitrahana ary amin'izao quatre conceptn'le autres dia tsy mahay mandiny zahay fa faly nafantokatanao ety mariky ny tiavanao n'ireo mpianabelona zany indrindra itony ny garan'ny vitantony tsy fantatrao ny fifaliana ny natoratinao hitanao any miendry an'izay mandreny indrindra dia zava-dehibe zany tanina anao ary ingany ao ravango oreny tiavina mandritry ny taona maro.